Mba tsy hanadinoana ireo ray aman-dren'ny Poirana na ihany koa ireo zokiolona izay raisina an-tanana etsy amin'ny foyer de vie Andrianarivo dia nisy ny fanomezana izay natolotry ny fikambanana manda ho an'ny firaisam-pirenena ho azy ireo roa. Tsy rakotin'ireny amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Isam-bolana dia tonga manatitra ny voatsirambin'ny tanany ho an'ireo zokiolona izay raisina an-tanana eny amin'ny foyer de vie Andrianarivo ny fikambanana manda ho an'ny firaisam-pirenena. Androany arak'izany dia anisy ny fanomezana izay natolotra ho an'ireo zokiolona. Sakafo toy ny legioma, ny voankazo, ny hena ary koa ny menaka sy ny dibera no natolotra tamin'izany. Ny hafatra napetraka ny fikambanana moa dia ny hoe ny fiarahamonina malagasy mirindra dia tsy maintsy apetraka amin'ny misy azy ny fahendrena malagasy, izany hoe omena ny toerany amin'ny maha-ray aman-dreny azy ireo zokiolona satria izy ireo no masoandro ny poirana. Taty izay nankalaza azy dia nanomboka teo no fahitanay ny andraikitra makadiry antsoroan'ny foyer de vie zany no ireo ray aman-dreny zokiolona tezaina sy kolokolonaty ireo zara raha misy mitondra fanampiana amin'izao fotoana izao toa zary adino dia nanome tokan'izy ireo izahay fa isam-bolana dia hitondra n'izay tsirambin'ny tananay, izany hoe fifarany 10 taona zany ary firarianay sy ny finiavanay dia mbola nianohy an'izao ezaka izao satria mendrika loatra apetraka amin'ny toerana misy azy ary omena fitiavana ireto ray aman-dreny masoandro ny poirana ireto. Amin'izao fotoana izao moa dia misy 330 ireo zokiolona eny amin'ny foyer de vie Andrianarivo ary ankoatrin'ny eny Andrianarivo dia misy ihany koa ireo raisina an-tanana eny Ambohimanambola izay mifampitohy amin'ny eny Andrianarivo ihany. Ankoatrin'ny fanampinan'ny fikambanana malala-tanana tahaka izao dia misy ihany koa ireo olon-tsotra no manampy ireo zokiolona. Tsy avela irery izy ireo mandritra ny fetin'ny faran'ny taona fa mbola iso ny mpitarika ny fikambanana manda ho an'ny firaisam-pirenena ny solombody akoho izay hifampizarana amin'izy ireo mandritra ny fety.